Zay ny amin'ny vaovao fa eo amin'ny sehatra ny fitaterana kosa indray dia samihafa ny andraikitra ireo mpitatitra arakaraka ny faritra iasany ka ao ny antsoina hoe transporteur urbain ary ao ihany koa ny suburbain. Miompana amin'izay ny fanazavana ny hoe ny atogodra ramosana ny fitaterana tanety mikasika ny zava-misy etsy Alasora. Efa betsaka ireo fivoriana niarana tamin'ny ministeran'ny fitaterana ny atogodra ramosana ny fitaterana tanety sy ny mpitatitra mikasika ny fitateram-bahoaka ao Alasora raha ny fantatra. Tsy voaja nefa ny lamina samihafa napetraka tao anatin'izany. Samihafa ny andraikitry ny suburbain sy ny urbain raha ny fanamariana ny hoetiny avy eo anivon'ny ATT. Matetika manko zany dia hoe manontany tena zareo urbain maninona no tsy mitsofoka direct tany ambanivohitra ny businy zareo. Ny suburbain dia miainga avany amin'ireny faritra ambanivohitra ireny dia mitondra n'ilay olona miasa aty an-drenivohitra. Zay ny asany. Rehefa tonga ny hariva dia mitondra n'ireo olona indray makany amin'ilay toerana niaviany. Fa ny hoe urbain indray dia ao anatin'ny renivohitra anankiray izy no mivezivezy mitarika amin'ilay olona, mitatitra n'ilay olona ireo ao anatin'ny tanan-dehibe anankiray. Niteraka resabe ny mahakasika ny zotra 2.6 Anisan'ny vahaolana narosiny eo anivon'ny ATT ny famadiana ho suburbaine ny zotra-pitaterana mampitohy ny Lafy sy Alasora. Mikasika ny fanitarana ireo toerana andalovan'ny fiara-pitateram-bahoaka na ny extension de ligne dia eo ampanaovana fanadihadiana na étude ny eo anivon'ny antongodra ramosana ny fitaterana an-tanety ary afaka iray volana sy tapany no atolotra ny ministeran'ny fitaterana ny vokatra izany.